Andriamanitra dia Andriamanitra manana ny fotoanany. Ary ny fotoanan'Andriamanitra ny tsara indrindra. Tsy lasa loha, tsy taraiky, fa amin'ny fotoana voatendriny. Anjaranao fotsiny miaino ny bitsika, anjaranao fotsiny manaiky hoe zay le fotoanan'Andriamanitra. Zay le fotoanan'ny tompo. Dia anjaranao ny tompo ny angatahako zany amin'ny ho atsika dia ahafahantsika mahay mandre an'izay hoe ty le fotoanan' Jesosy. Asa manao ohatra ny Abrahama. Ny Abrahama efa nomena teny fikasana, teny faminaniana hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ho tonga rain'ny firenena maro ianao ary voalaza tsara mihitsy fa amin'ny alalan'ny Sara no azony zanaka zay andimby azy ary hitahina ny firenena rehetra. Zay ny fanambarany ny tenin'Andriamanitra. Fanaharitrela le teny fikasana. Ny olana zany ho asy ianao dia amin'le faharetana ela. Marina sady iso. Eritreretinao heritaona nefa ny Jesosy mety 10 taona. Halleloja. Izy ny maître zay tiany atao io. Efa tena tokony taonany kosa zao Jesosy tsy ohatra nefa lera kosa zao Jesosy fa hoy Jesosy hoe fievitro manino tsy fievitrareo ary lalako tsy lalanareo. Taka ny avony lanitra amin'ny tany. Ny alavitry ny fisainan'Andriamanitra sy ny fisainako. Fa manana ny fotoana ny Andriamanitra amin'ny fotoana mamety azy. Fa tsy naharitry Abrahama. Tiana nataony Abrahama filalana. Ny vadiny koa moa nandrokodroky azy. Dia tary amin'ny agara tary izy lasa nanananaka. Problème be avy eo. Problème be avy eo. Ary zay mahatonga ny ady amin'izao Arabo sy Israely io noho ny nataony Abrahama. Noho ny nataony Abrahama dia zay. Any amin'ny Sara ny teny fikasana hoe ananjanaka ho rain'ny firenena maro ho fitahiana ho an'ny rehetra fa lasa izy hoe anananaka ary amin'ny agara. Dia tany izy nanananaka. Dia tany Ismaela na tonga ny Arabo any Palestina rehefa avy eo zanaky Abrahama koa io. Ary ny tena Andriamanitra ataoko firenena lehibe koa izy. Fa tany teny fikasan'Andriamanitra fa tany amin'ny Isaka. Ary tany amin'ny Isaka avy eo no nandeha ny teny fikasana. Fa tsy nahandry Abrahama. Tsy nahandry Abrahama dia niodina. Be amintsika koa tsy mahandry dia miodina. Be amintsika koa tsy mitoetra tsara dia miodina. Dia lazaina fa io le sitrapon'Andriamanitra. Dia lazaina fa io le izy avy eo. Problème be avy eo. Misy efa tsy azo iverenana tso. Fa so Jesosy fa miratirapy. So Jesosy fa miratirapy indray dia izy miratirapy iny mamerina amin'ny ny zavatra rehetra. Fa ny vavaka atao manery ao atsika tsirairay avy. Dia tsika tsirairay avy ane mba hay andreny feo an Jesosy. Tsika tsirairay avy hay ahafantatra hoe zao le sitrapon'Andriamanitra. Ty tokoa le fotoanan'ny tompo. Ary aza mietsiketsika amin'ny herin'ny tenanao fa lao Jesosy ny anao ny asa. Vavaka ataonao dia hoe tena tolory-saina Jesosy ampafantaro any sitraponao, ampafantaro any lalanao ampafantaro any hevitra ary omeo hery dia anaroko amin'ny sitraponao. Halleloja. Ny anarahana an Jesosy. Inona no anarahana an Jesosy? Inona ny antony ivavahana? Inona ny antony andehanana amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Zava-dehibe dia ny alalanao an Jesosy, ny ahafantaranao azy. Izy tena Andriamanitra atao amin'ny marika toko faevatra. Marika toko faevatra andininy fa 5:30. Marika toko faefatra andininy fa 5:30. Ampidirako amin'izao fizarana zao ho toyany azy efa voalaza rehetra teo. Marika toko faefatra andininy fa 5:30. Marika toko faefatra andininy fa 5:30. Ary andro zay rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidin'ny mpiana ny vahoaka dia netiny tamin'io sampokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sampokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafiodrivotra mahery ary ny anjerazerano ny alon-drano
ny sambokely ka nila ho feny rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambon'ny ondana ary namo azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatro, tsy mampaninona anao va zao ahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sary tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen. Iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Fahatalanjonana zavatra hita teto, natahotra indrindra izy ireo izy ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra ny ranomasina aza manaiky azy. Nametram-panontaniana zany hoe iza moa ity Jesosy ty? Iza moa Jesosy io? Atao tena manam-pahefana, atao tena manan-kery tokoa. Iza ny Jesosy prezentena aminao amin'izao fotoana? Iza ny Jesosy? Jesosy ohatry ny ahoana ny henonao rehefa mandefa radio ianao? Jesosy ohatry ny ahoana no hitanao rehefa mijery toroteny ianao? Jesosy ohatry ny ahoana ny ambara aminao rehefa mamonjy fotoana anankiray ianao? Fa eto dia fanontaniana mipetraka, iza moa ty? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Zay zao fampahafantarana anankiray momba an Jesosy. Ary za raha mizara ny teny eto aminao eto dia hiprezente anao an Jesosy. Halleloja. Mba tena hoe anananao fiainana raha sika rehetrarehetra ato amin'ity salina ity, miampiny any tokotany, ny tena malala tsara ny famarinana momba ny an Jesosy za miteny aminao fa miparitakaingana be ty filazantsara ny fahamarinany ty, ty filazantsara ny fahafahan ty eraky Madagasikara ary eran'izao tontolo zao. Ary zay ny ararotina zao fotoana zao hoe amafazana anao ny tenin'Andriamanitra, amafazana anao le teny tsisikilema, andehananao izaranao indray rehefa aveo any am-piasana ianao dia efa mizara, ao an-trano ianao mizara, eny an-dalana ianao mizara, ny olona ifaneraserahanao dia zarainao. Fa mila fantatrao hoe iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza bakony manaiky azy. Mila fantatrao tsara le ho zarainao, mila fantatrao tsara le ho torianao. Ary zay nikelezana aina hitoriana na eto ambobao, na amin'ny alalan'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny radio, amin'ny alalan'ny télé, hanambarana Jesosy Kristy. Ao Filipiana dia hoy Paul hoe izay dia natao mpanafatsiny ny filazantsara. Izahay dia natao mpanafatsiny ny filazantsara, défenseur de l'évangile. Zany hoe miaro ny filazantsara, ilay filazantsara tena izy. Le filazantsara manafaka olona, le filazantsara midélivre olona, le filazantsara manova ny fiainan'ny olona, le filazantsara mahatonga ny olona andohany teo anatrehan Jesosy. Ka tsy izy tsony no hita, tsy izy tsony ny jerena, tsy izy tsony ny deraina, tsy ny mombamomba azy tsony, fa momba an Jesosy irery any. Halleloja. Ary zay tena tianambarantsika tsirairay avy, tsy misy nofo mena ny voninahitra fa ny anaran'i Jesosy any. Dia hiteny tahaka izao nampanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay maninona? Zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Halleloja. Zay dia efa poy anankiray. Raha ohatra tsika ka mandrotana ny fisainana manohatra ny tenin'Andriamanitra rehetra, mandrotana ny manda avo rehetrarehetra, dia zay dia efa poy anankiray hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Halleloja. Ny problème zao tontolo zao, ny problème ny tokantrano, ny problème manao, tsy resaka tsy fisinasa, tsy resaka tsy fananana vola, tsy ampy mandrapatonga ny farany volana, tsy resaka olana amin'ny fifandraisanao amin'ny dadanao sy mamanao sy ny vadinao. Ny problème ny Madagasikara tsy resaka tsy fananana, fa ny problème dia ny ota. Inona hoe? Ny problème dia ny ota, ny olana dia ny fahotana, ary ny fanafahana ny fahotana tokana ihany indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Halleloja. Ny atongavany Jesosy teto tany
Ny antony itorianany ty filazantsara ty ato mombao, ny antony andraisanao ny filazantsara any tokantrano dia izao hanaisotra ny fahotanao. Halleloia. Satria io fahotanao io mampisy ny sakana amin'ny zavatra maro. Satria io fahotanao io tsy mampiditra anao any an-danitra. Ary rehefa tsy tafiditra any an-danitra ianao, na inona ataonao, na inona lehanao, na inona zavatra ataonao, tsisy mandeha, tsisy fiainana. Tsisy fiainana. Efa nitoriana tamin'ny Androany, indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalofana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ka dia tsy miaino izy, tsy miaino izy. Halleloia. Ka izany mahatonga an'Andriamanitra tsy miaino dia no le eloka. Misy mifadianina fa tsy miaino Andriamanitra. Misy miditra diakona, miditra loholona, manao mpiandry, miditra fiangonana zao, fa tsy miaino Andriamanitra. Satria tsy izay ny alalan'le hevitra. Misy manao asa maro isan-karazany, misy manao asa fanompona maro isan-karazany, tsy izay ny alalan'le hevitra. Ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ka dia tsy miaino anareo izy. Tsy miakatra mihitsy ny vavakao, tsy miakatra mihitsy ny fitalaonao, tsy miakatra mihitsy ny fangatahanao, raha mbola misy eloka eo aminao, raha mbola misy eloka eo aminao. Ny alafaka an'io eloka io tsy ny vola omenao, ny alafaka an'io eloka io tsy ny asa soa nataonao, na tsara raha ny asa soa, na tsara raha ny fanomezana vola, na tsara ny fanohanana ny asa, tsy alafaka ny elokao zany. Fa rehefa tonga ny fotoana fitsarana, tonga ny fotoana ekaranao, tonga ny fotoana iverenan'i Jesosy, Jesosy tsy hijery voalohany indrindra hoe inona ny asa nataonao, ohatry inona ny vola nomenao, sampana taiza ianao, asa inona nisy ianao, inona zavatra rehetrarehetra nataonao. Tsy izay ny jeren'Andriamanitra. Misy ny ran'i Jesosy ve manadio anao? Ny ran'i Jesosy ihany natonga ny zanak'Israely, natonga ny voalohan-teraka hitsiringana tany Egypte. Fa rehefa nasiana ny rano zanak'ondry teo amin'ny tolana, dia nandalo ny mpandringana fa tsy niditra tao. Rehefa nasiana ny rano zanak'ondry teo amin'ny tolana, dia nandalo ny mpandringana fa tsy niditra tao. Iny ihany ny jereny iny. Ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Zay ny afatratiana napetraka aminao, ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ny fahotana ny olana, le tsy fahaizana manao sitrapon'Andriamanitra ny olana, efa fantatra fa tsy mety io mijangajanga io, mbola atao ihany. Efa fantatra fa tsy mety io mandainga io, fa mbola atao ihany. Efa fantatra fa tsy mety io sigara io, io toka io, io paraky io, mbola atao ihany. Efa fantatra fa tsy mety io tsy mamela heloka io, tsy mety io mirehare io, tsy mety io mizaozao io, mbola atao ihany. Satria manino? Malemy ianao. Satria manino? Mbola misy lalàna mipetraka ao aminao, dia ilay lalàna miota. Ary rehefa io lalàna io no mipetraka ao aminao, dia tsy afaka ianao, andeha foana ianao, voafatotra foana ianao, malemy foana ianao. Halleloia. Dia tsy afaka ny fahafolo-karena io, tsy afaka ny rakitra io, tsy afaka ny vola io, tsy afaka ny fidirana sampana zao io, tsy afaka ny hoe taranaka mpivavaka anao sisy io, tsy afaka io. Halleloia. Fa ny afaka an'io indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Raha tsy inonao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra présenteny Jaune, raha tsy inonao hoe ai ny rano Jesosy no afaka nafaka amin'ity fangejany ity, ai Jesosy no mbola teo amin'ny azy fijaliana maty, nitsangana tamin'ny maty no anafaka amin'ity fanadevozany ity, tsy ho afaka mihitsy ianao. Ary zay ny tena tiana présentena aminao, ianao izay tonga eto androany, ny idiranao any fanjakany lanitra, ny atonga anao voaray any an-danitra, dia ianao manaiky an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahozany izao tontolo izao. Ianao manaiky ho diovy ny rany Jesosy Kristy. Hoy Jesosy matsy amin'ny Petera, raha tsy manaiky ho dioviko ianao dia tsy manana anjara amiko. Raha tsy manaiky ho dioviko ianao, tsy manana anjara amiko. Meteza ho diovin' Jesosy ianao, meteza ho sasany amin'ny rany ianao. So dia ianao, za nge tsy nanao ininona, za mety, za mendrika. Ianao miteny an'izay dia efa zay tonga dia zay ny tsy mety aminao. Vao miteny ianao hoe za tsara dia efa zay vo ianao. Vao miteny ianao hoe zay mety, tonga dia zay le tsy mampety ianao.
fa ikikika anao taka ny Romanina toko fahafito hoe indrisy olo mahantra. Iza anao nafaka amin'ity tena ny fahafatesany ity. Ny olona mikikika ohatr' zany novaliany Jesosy. Fa ikikika anao taka ny Bartimeo jamba hoe ry Jesosy zanaky Davido mamorafo no amiko vozeo aho. Fa ikikika anao taka ny olona tsy manana ale, tsy manana tao, tsisy zavatra afaka amonjena anao, fa ikikika anao hoe vonjeo an Jesosy. Afao amin'ity lalàna miota ity. Halleluja. Ary rehefa manafaky indray mandeha anao Jesosy, afaka ianao. Rehefa manaiky diovy ny rano Jesosy ianao, tsy tsaroan Jesosy tsony le tamin'ny maraina, tsy tsaroan Jesosy le maly, tsy tsaroan Jesosy le fakomaly. Zay maha Jesosy azy, zay ny mampamonjy azy, zay mampamela heloka azy. Fa ianao mila manaiky. Indro ny zanak'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Izay no ila isorona. Inona soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao aza kanefa veriny aigny. Inona no men'ny olona ho takalony aigny. Virena kely le tantara Luka toko 12 teo. Nahary fananana na vokatra be ny tany lehilahy anankiray. Rehefa navokatra be io tany io, feno ny vokatra, tsy atonona an-trano, nitarina an-trano dia napirimy matao. Dia jereo tsara le zavatra nyteneniny. Manana fananana be ianao izy zao aza maharitra amin'ny ho avy. Dia inona le zavatra nyteneniny? Toko 12 andininy fa 7 ry fanahy eo manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao. Mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Zay ny tedaviny zao tontolo zao. Zay ny tedaviny olona. Mitsahatra, mifaly, maninona koa? Misakafo, mihinana, misotro. Dia hoy Jesosy hoe ry adala. Ny fiainanao raha eto tany tonga dia tsoron'i Jesosy aminao. Tsy zarana mitsotra an'eo aminao fa Jesosy. Raha hitsahatra fotsiny ny ataonao eto, hihinana fotsiny ny ataonao eto, hisotro fotsiny ny ataonao eto, hifaly fotsiny ny ataonao eto, dia Jesosy hoe ry adala. Ry adala anio alina ny sorona aminao ny fananao. Halleluja. Zay manatsofina hoe tomianao izy ihany zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ny an'ny olona tsy miankina amin'ny fananany. Ny fahatezan'ny olona tsy miankina amin'ny fananany. Peta be ny manambola fa rehefa tonga ny ambulance zay a, 4x4 be manaraka ao aorianao fa tsy voatazo ny 4x4 le olona ao anaty ambulance ao e. Tsy voatazo ny dollara, tsy voatazo ny euro, tsy voatazo ny évacuation sanitaire tonga avany entina mody ny faty. Satria tsy voatana ny vola ny ainao, tsy voatana ny tany mavokatra ny ainao, tsy voatana ny trano ny ainao, tsy voatana ny arena ny ainao, tsy voatana ny diplôma ny ainao. Tsisy matana fa rehefa ozy ny tompo teny hoe départ androany dia départ. Na miliardera na tsy manana, na manam-pahaizana na tsy manam-pahaizana, na inona fiodirana na inona firazanana, rehefa tonga ny départ hoe androany ny départ dia miainga. Ho aiza ianao rehefa andeha? Aiza ny fatananao ao ambadika ao? Sao dia verinao efa vita eto ity dia zay. Ao ambadika ao tena mandrakizay. Ary anahoana ny mandrakizay anao? Anahoana ny mandrakizay anao? Raha tsy niaona tamin'ilay zanak'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao ianao, raha tsy voadio tamin'ny rano ianao, raha tsy olona afaka ianao, raha tsy efa tsy voagetsa ny fahotana tsony ianao, tsy miditra ny fanjakany lanitra ianao, tsy andova fiainana ianao, tsy hiditra ao amin'ny fitsarana ianao, fa vao mainka efa mijaly ianao teto, mbola hijaly ianao ambadika ao, mbola hijaly ianao ambadika ao. Fa androany prezantena aminao indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Ny olana teto nge dia zao hoe raha ohatra izy ka nanan-karena be dia afaka antegna izy hoe andeha hijery ny malahelo ah, andeha hijery ny kambody ah, andeha hijery ny mahantra ah, andeha hitory filazantsara ah, andeha hanohana ny asan'Andriamanitra ah, andeha ho ampiasaiko ny fananako rehetrarehetra, hitoriko ny filazantsara.
fa tato dia nenazy ihany noho ny jereny. Ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny andiny faraika amin'ny 20 hoe toy izany izay miary arena ho an'iza, ho an'ny tenany ihany, fa tsy ho an'izy, ho an'Andriamanitra, fa tsy ho an'Andriamanitra, fa tsy ho an'Andriamanitra. Miaro arena ho an'Andriamanitra ve ianao? Miinvestira ho fanjakan'ny lanitra ve ianao? Manisy placement any an-danitra ve ianao? Actionnaire any an-danitra ve ianao? Halleluja. Fa ny zava-dehibe dia ianao manana fitsarana, ianao mahazo famelan-keloka. Ary aza manaiky rebirebe ny fampianaran-diso ianareo, aza manaiky rebirebe ny fomba maro samihafa ianareo. Ilaina ny fanohanana asan'Andriamanitra, ilaina ny fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra, ho ampanompon'Andriamanitra. Ilaina ny vola hanaovana ny asan'Andriamanitra, fa tsy zay ny voalohany, tsy zay ny voalohany. Voalohany ianao miavana amin'Andriamanitra aloha, voalohany ianao mibebaka aloha, voalohany ianao voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Ary ny avoasoratra ny anaranao any an-danitra dia ny fibebahanao, ny fanekenao ny rany Jesosy anadio anao, ny fanekenao ny fanapahan Jesosy. Halleluja. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Petera, fantatrareo fa tsy zavatra mora simba sy mora loatra ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena dala izay nilovanareo tamin'ny razanareo. Averiko, Petera no milaza an'izay. Fantatrareo fa tsy zavatra mora simba sy mora loa tahaka ninona? Volafotsy sy volamena. Io volafotsy eny aminao io mora simba sy mora loa io. Io volamena eny aminao io mora simba sy mora loa io. Inona ny valeur anao eto tany? Inona ny valeur anao? Inona ny zavatra anananao eritreretinao isy valeur eto tany? Hoy izy ten'Andriamanitra mora simba sy mora loa io. Ary tsy inona navotana anao tamin'ny fitondranena dala izay nilovanao tamin'ny netin-drazana, fa ninona? Rason'i Kristy. Ny rano Jesosy nanavotana anao tamin'ny fitondrantena dala. Tsika ke mandova fitondrantena dala e. Tsika ke nandova ota e. Ary misy ota avy any amin'ny razambe avany lovany ety ambany ety. Misy mihitsy zany. Satria nandova ota ianao. Zay ke lazay teo nilovanareo tamin'ny fitondrantena dala e. Zany hoe ny fahotany tany aloha tany dia mbola fahotany ety ambany ety dia mbola fahotany no avy. Satria zay le lalàna, zay le lalàna. Dia tsy ho afaka ho io amin'ny volamena sy ny volafotsy, fa ny rano Jesosy ihany no afaka hanafaka an'io. Halleluja. Tsy mbola nahita tao anaty Baiboly fotoana anankiray hoe fanapahana ozina. Tsy nahita zany ao anaty Baiboly. Toriana amin'izao nefa dia tongavy ianao fa ho tapahana ny ozonao, fa zay problème manao io. Ao ambadika io vola no alaina aminao avy eo, ao ambadika io rakitra no alaina aminao avy eo. Tsy mbola nahita ao anaty Baiboly olona delivrena dia delivrena androany dia delivrena raha-pitso dia delivrena raha afaka pitso. Fa rehefa delivré ray aman-dreny fanehoana tamin'i Jesosy dia delivré. Ny lakle ray Jesosy no anarany. Ny lakle dia anankiray Jesosy no anarany. Ary zay no atoro anao. Rehefa tafiditra ao amin'i Jesosy ianao, rehefa nibebaka marina ianao, rehefa nanolo tena ho azy ianao dia zao, tapaka ny fatotra mahazo anao. Tapaka ny zavatra manandevo anao, tapaka izay zavatra lovainao avy any amin'ny razambe rehetrarehetra tany. Rehefa mandray an' Jesosy ianao. Halleluja. Fa tsisy androany ianao mandray an' Jesosy dia afaka ray volana ianao ho tapahana ozina, dia afaka roa volana ianao ho tapahana ozina, dia afaka telo volana ianao ho tapahana ozina. Tsia laingy zany. Vao miona amin'i Jesosy indray mandeha ianao dia tapaka izay fatotra rehetra. Vao miona amin'i Jesosy indray mandeha ianao dia mirotana izay ny asan'ny maizina rehetra. Raha tena miona amin'i Jesosy ianao. Halleluja. Ahoana hoe? Raha tena miona amin'i Jesosy marina ianao, raha tena ampandolera, tena hoe mandohalika eo amin'i Jesosy ianao migogogo an-dranomaso ianao torotoro fo ianao mitomany ianao tena hoe mila famonjena ary mandray an' Jesosy ianao amin'ny fotoana anankiray misy délivrance tsisy hevitra eo mahazo anao. Misy délivrance, misy asa fanahy mahery vaika eo, misy anjely maro be eo miodikodina manodidina anao, manapaka ny fatotra, manapaka ny saina, manapaka fangejana rehetrarehetra, manadio anao amin'ny rano Jesosy. Tsisy zavatra miverimberina aminao tsony eo. Halleluja. Satria fa niona tamin'i Jesosy marina ianao. Fa ny problème dia zao, tsy miona amin'i Jesosy le olona,
fa tonga izy ivavaka mba ivany olana efa be trosy izy, tonga izy ivavaka hoe efa be olana ao an-trano, tonga izy noho ny olana dia rehefa tonga izy noho ny olana dia le tena le olana io ny anolorany tena ho an'i Jesosy. Rehefa va le olana tsy ilainy intsony indray Jesosy. Fa ny motivation anao dia zao, na misy olana tsy misy olana mila an'i Jesosy na misy problème tokantrano na tsisy problème tokantrano mila an'i Jesosy na mety na tsy mety mila an'i Jesosy na voky na tsy voky mila an'i Jesosy ny fiainako dia zava-poana tsy misy antony na tsy misy an'i Jesosy. Halleluja. Fa ny fanatonako an'i Jesosy ny délivrer anatanteraka amin'izay mamatotra anahy. Ny fanatonako an'i Jesosy ny anafaka anatanteraka amin'izay mamatotra anahy. Hainao ny anaran'i Jesosy? Ny anaran'i Jesosy dia voasoratra ao anatin'ny Baiboly ao rehefa teraka izy dia inona lazain'ny anjely hoe ny anarany atao hoe Andriamanitra mahagaga, fa ny anarany atao hoe Jesosy. Dia ozy izy hoe izy no anafaka ny olona amin'ny fahotany. Tanao fa olana, ny olana ihany dia fahotany. Dia ny fahotana miteraka olana be da be. Dia ny olana be da be tsy jerentsika tsony iny, fa any amin'ny fotony any amin'ilay fahotana, fa vao milamina ny amin'ny fahotana dia milamina ny olana be da be. Halleluja. Zany hoe tsy raisitsika vaty ambany hoe mararikibo maditra le vady, problema le asa, problema le hofatrano, alaina tsirairay daholo. Vavaka manokana ho an'ny hofatrano, vavaka manokana ho an'ny asanao, vavaka manokana ho an'ny vady maditsy, vavaka manokana ho an'izao. Le ota arina antsorona, le ary amin'ny tapiny arina sorona mirodana daholo aty ambaniny aty. Halleluja. Misy zavatra tsy tenenina akory, misy zavatra tsy hoentina ambavaka akory, misy zavatra tsy lazaina akory, fa mivao azy fotsiny. Halleluja. Satria ilay vonganota mihitsy no esorona. Halleluja. Inona no esorona? Le vonganota mihitsy no esorona. Iny le mahatonga le olana rehetrarehetra, iny le mahatonga le ady rehetrarehetra, iny le mahatonga ny faharatsiana rehetrarehetra. Iny no esorona ary amin'ny fotony ary rehefa miala iny miala daholo ny ambiny rehetrarehetra. Halleluja. Ary ny alalan'iny, ny manalan'iny, io ilay zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Halleluja. Tsy zany manalan'iny, tsy pastera manalan'iny, tsy apôstôly manalan'iny, tsy bisopy manalan'iny, tsy mpaminany zao ny analan'iny, tsy ny inona koa ny anarana révérend manalan'iny, zay anarana rehetrarehetra atao tsy misy nofo azomena voninahitra fa ny anaran'i Jesosy ihany. Halleluja. Ny anaran'i Jesosy ihany no midélivrer. Ary ny anaran'i Jesosy le hoe Jesosy égale Jehova no mpamonjy, Jehova no mpamonjy. Ny anaran'i Jesosy dia hoe délivrance. Ny anaran'i Jesosy dia zay hoe délivrance zay. Fa tsy hoe nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia rapiso anao mbola délivrena. Tsy hainao le fahamarinana. Efa le délivreny ao anatinao, efa le délivré misy ao anatinao, ianao mbola hoentana rindray ho délivrena. Mbola tsy ao anatinao Jesosy sa vao mirehitra fotsiny jiro io tonga dia tsisy gadadaka sampotra eo, tsy roasinao akory zany alekadratraka arety fotsiny jiro fa tonga dia tsisy zavatra hitanao. Halleluja. Vao tonga fotsiny lioana ao anatin'ny alao fa mipirina daholo ny ambony rehetrarehetra, tsisy samikofoka satria lioana ny mpanjaka. Ary Jesosy dia antsoina hoe lioan'ny firenen'ny Joda. Jesosy dia antsoina hoe lioan'ny fokon'ny Joda. Vao miditra amin'ny fiainanao fotsiny izy. Halleluja. Vao miditra amin'ny fiainanao fotsiny izy, vao mitsaika fotsiny io tongony droite io, mbola tsy miditra tsara ny gauche. Halleluja. Tonga dia délivrance. Manafaka anao Jesosy, manasitrana anao Jesosy. Ny osina tonga dia tapatapaka. Vao maheno ny fofopofon'i Jesosy fotsiny ny osina tonga dia tapaka. Fa tsy hoe fotoana be fanapahana ozina androany ariananina ary amin'izao. Tsia, eto anao raha mandray an'i Jesosy, eto anao tapaka ny ozinao. Tsy handray anao ary rehefa avy eo dia handray anao raha pitso hoe hanafaka ny ozinao. Raha sincèrement ianao mandray an'i Jesosy eto, halleluja, Yahweh salut, afaka ianao. Mino zany ve ianao sa tsy mino? Isan'ireo fanafahan'i Jesosy ary ny-expérimenté an'izany. Halleluja. Reo vavolombelona afaka manatona andreo anao rehefa mirafa. Halleluja. Satria isika manambara le mpamonjy, le mpanafaka. Halleluja. Ny anaran'i Jesosy dia zay. Fakeo ke numéri toko fa 13. Numéri toko fa 13.
andininy fahenina ambe folo. Nomeri toko fahatelo ambe folo, andininy fahenina ambe folo. Halleloja. Manafaka olona eto Jesosy androany. Délivrer olona eto Jesosy androany. Manome fiainana ny olona eto Jesosy androany. Mandravina ny zavatra rehetra Jesosy. Nomeri toko fahatelo ambe folo, andininy fa enina ambe folo. Nomeri toko fahatelo ambe folo, andininy fa enina ambe folo, dia zao no voasoratra. Ireo no anaran'ny lehilahy izay niraha Mosesy isafony tany, ary Osea zanaky Nona dia nataony Mosesy hoe Josoa. Misy atony zany. Osea zanaky Nona dia natao hoe Josoa. Nalefa ny safony tany antaiza izy tio, tany Kanana izy io, dia napetraka hoe Josoa ny anarany. Novaina zany le Osea natao hoe Josoa. Fa maninona? Mila révélation. Amen. Mila révélation ny amin'ilay mpamonjy Osea. Zay vao afaka nandeha nisafy tany, nijery zava-misy tany ary nitondra fandresena. Rehefa maty Mosesy dia Yoshua no nandimby any Mosesy, ary Yoshua no nitondra ny zanak'Israely nandova ny tany Kanana. Halleluja. Io Yoshua lazaiko anao, Joshua voasoratra ato. Fa ny teny Hebreo tsisy J. Tsisy J ny teny Hebreo. Teny frantsay misy J. Fa ny teny Hebreo io hoe Yoshua. Tiako apetraka aminao zay anarany zay. Tiako apetraka aminao zay anarany zay. Novaina ny anarany Osea. Ny dikany hoe Osea dia salut. Dikany hoe Osea dia salut. Dikany hoe Osea dia famonjena. Famonjena zany vaky be. Vaky be zany. Mety vola ny famonjena, diplôma ny famonjena, heritanjaka ny famonjena, olona ny famonjena. Fa nisy précision tato napetraka aveo hoe Yoshua. Dia ina ny dikany Yoshua? Ary amin'ilay rehefa teraka izy dia izy hoe Yahweh ny mpamonjy. Yahweh et salut. Halleluja. Nisy révélation zany mila nomena ny Osea. Mba tsy Osea fotsiny natao anarany, fa natao mihitsy hoe Yoshua. Joshua io le mitondra famonjena. Halleluja. Filipianina toko faharoa, Andriamanitra nanome azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Tiako ampahafantarina anao zay anarana zay androany. Halleluja. Ary zany nanandratan'Andriamanitra azy ozy izy ananomezany azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Miteny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12, tsy misy anarana nomenan'ny olona zona famonjena atao tany afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Halleluja. Teny anaran'i Jesosy zay Yahweh no mpamonjy, Yoshua no mpamonjy, Yahweh no mpamonjy, Yoshua égale Yahweh no mpamonjy. Azonao ve zany? Zany hoe le anarana ambony noho ny anarana rehetrarehetra zany dia zay hoe Yahweh no mpamonjy. Fo io anarana io miditra ao anatinao amin'ny finoana. Ny anarana ane misy fahefany. Ny manam-pahefany atao tany rehefa fantatry eken'ny olona rehetrarehetra izy fa manam-pahefana. Ka raha amin'ny anaran'le manam-pahefana no entinao anaovana zavatra, amin'ny anaran'le manam-pahefana no entinao hitondrana zavatra anankiray, tonga dia manaiky daholo ny rehetrarehetra satria ny ekena hoe manana fahefana io olona io. Dia ny anaran'ny tompo, ny anarana ambony no ny anarana rehetra. Halleluja. Mitoetra ao anatinao. Inona ny tokony mbola ampahory anao? Inona ny tokony mbola angejanao ao? Inona ny tokony mbola amatotra anao ao? Hoe ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra anao atao anatika. Halleluja. Ary misy heviny io anarana io zay le lazain'izay hoe raha miteny hoe Jesosy izy, Jesoa, Yesus, Yoshua, ny dikany hoe Yoshua, Yahweh ny mpamonjy. Zay ny heviny. Ary tena tiana horaisinao zany androany hoe zany anaran'i Jesosy zany. Halleluja. Zay rehetra nandray azy nomeny hery
tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra dia mpandova. Zanak'Andriamanitra dia mandresy ny fahotana. Zanak'Andriamanitra dia mandresy ny ota rehetra. Tsisy mangejanao tsony. Ka za izay lazaiko anao zay tonga dia any amin'ny fotony hoe ny fionanao aminy zava-dehibe, ny fandraisanao azy ny zava-dehibe, ny fanekenao azy ny tena zava-dehibe. Halleloia. Novaina ny anarany izy teo Hosea. Ny anarana dia misy antony daholy. Raha miteny zao anao hoe tantely, zany tantely zany misy heviny ao ambadika ao, mamy zany, misy zavatra entiny zany. Fa tsy hovainao io anarana io hoe misy mpiara-miasa amiko zay fa za taloha tamin'izany fotoana ao izy manahirana be miasa nareo fa ao nao atao hoe Antoine. Inona ny ifandraisan'ny Antoine sy tantely? Satria sahirana be zareo miteny anaty tantely, tortillenie, tantelle, tiramisu, foroporona daholo ny anarana. Dia tedavy novaina fotsiny alao atao Antoine ny anaranao. Ahoana nataonao Antoine ny anarana? Tsy milaza ny anarako zany, tsy milaza ny momba anazy zany hoe tantely. Halleloia. Eto moa tsika tsisy tableau, fa raha iteny anao amin'izany hoe anaran'i Jesosy zany, raha raisinao amin'ny fototra grika, tsy moa le tableau? Tsy hita le tableau. Raha raisinao amin'ny fototra hoe fototra hébreu ny anaran'i Jesosy hoe Yehoshua, ny teny hébreu dia isa manao histoire ato, isa mianatra histoire ato. Sa tsisy nanao histoire atsony? Isa mianatra resaka civilisation ato? Tsisy nanga filière histoire mihitsy. Tsisy nanga filière civilisation. Ilaina mahalala civilisation na fiainan'ny firenena hafa, vahoaka hafa. Ilaina ihany mahalala ny tantara. Dia io anarana io rehefa ny teny hébreu dia lazaiko anareo hoe ny teny hébreu hafa raha samy teny rehetrarehetra. Satria ny litera hébreu dia misy heviny iny. Misy heviny zany hoe misy heviny zany hoe misy lanjany, misy valeurany, sady misy sary, misy forme. Ny teny hébreu zany misy forme. Dia iny forme iny efa milaza heviny iny. Tsorany antsika hoe te tsisy hoe forme, tsisy hoe heviny. Tsisy heviny zany. Ohatran'ny frantsay koa hoe J dia tsisy hoe inona ny hevitriny, inona ny formany iny. Fa ny teny hébreu dia misy formany, dia misy valeurany, dia misy heviny. Litera anankiray zany dia misy valeurany. Dia io anarana hoe Yehoshua io, teny hébreu izy io, io nomena, io d'origine raha mamaky boky. Raha mamaky baiboly ianao, baiboly teny hébreu dia izay Yehoshua zay ny voasoratra ao. Ho an'ny jiosy mesianika izy dia Yeshua. Ho an'ny jiosy, ho an'ny hébreu izy dia hoe Yehoshua. Misy dikany daholo ireo litera rehetrarehetra ireo. Misy dikany daholo litera rehetrarehetra ireo zay lazaiko anao hoe tsisy tableau fa ndasika tononoko aminao kely le izy alalanao azy hoe mila fantatrao zay anarana zay. Raha andeha hitory ianao, raha andeha hizary ianao, raha andeha hiaina anao, mila fantatrao hoe inona le valeur an'le anarana atao anatiko ato. Misy an'le anarana io atao anatiko ato tena zava-dehibe zay. Misy taontsika efa nianatra an'le hoe Yahweh, tadidinareo iny izay nanatrika fotoana teto. Dia atao anatin'le Yahweh misy hoe Tsidkenu, Yahweh Rafa, le milaza an'ilay Elohim, ny Elohim dia nisy anarana be da be teo. Aza mataotra anao fa anatin'ny fitarian'ny fanamasina daholo zao. Zao zany vadika jiosy, vadika hébreu le amboba ao. Fa mila miverina amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra tsika. Ho fantatrareo marina izy dia marina no nafaka anareo tsy handevo. Marina no nafaka anareo tsy handevo. Tsika tsy hoe andalina hébreu be sy ana grika be fa misy zavatra mba zany mila ananantsika. Io anarana hoe Yehoshua io. Raha sitrapon'ny tompo raha misy tableau amin'ny androany dia atao mbola verontsika soratana le izy na anaovantsika dépliant kely dia afahanao mandeha, afahanao malala an'izay hoe le tena le anaran'le mpamonjy Yehoshua, Yahweh no mpamonjy. Zara zareko kely aminao zay le hoe Yehoshua zay. Ao tsara ve tsika? Mbola vonona ianao iainao an'izay famarinana ny tenin'Andriamanitra zay. Raha baiboly zany davatra resahany zany voasoratra anatin'ny boky baiboly hébreu. Alalanao azy tsara. Androany zany tsika mba
mamokatra kahe kely dia ny teny hebreo avaty amin'ny akavanana makany amin'ny akavia zany hoe rehefa manoratra ianao dia manoratra ohatran'izao fa tsy manoratra ohatran'izao. Rehefa mamaky zany dia aty mamaky makaty. Dia raha ohatra ianao mamaky an'ilay anarana hoe Yehoshua Yahweh salut dia ny teny voalohany eo le izy lasa lazaiko en l'air fotsiny ohatr'izao fa aloako tenenina ihany aloha dia rehefa tonga fotoana androatantsika anazy na omena taratasy kely ianao dia hitanao zay le voalohany le hoe Yod zay le teny voalohany amin'le hoe Yehoshua le hoe Yod ndikan'le hoe Yod litera kely indrindra io ao amin'ny boky ao amin'ny alphabet fa io ny litera anisan'ny matanjaka indrindra hoe le Yod dia milaza hoe tanana. Afantarako tsara anao an'le hoe anaran'i Jesosy zany le anaran'i Yehoshua isokatra tsara ny masonao androany dia fantatrao ny famarinan'le izy hoe zay kely zavatra zay kely teny Yod litera ray io fa ny valeur ny hevitra io ny formany io zany ohatra ny tsipika kely zay somary tsipika kely midina zay Yod dia io Yod io tanana ny tanana dia milaza hery puissance zany hoe ny hery ny faharian'Andriamanitra Andriamanitra nahary tamin'ny alalan'ny tanana any anaty Genesis toko voalohany ianao dia rehefa nahary Andriamanitra dia niteny fa rehefa namorona antsika izy dia inona nataony tanana nalainy dia nambolavola tanymangy izy nanamboatra io tanana io efa voasoratra ao amin'ilay hoe Yehoshua zay Yod io tanana io zany aloha dia efa manata zay hoe karakara sy nambolavolanao izy. Halleluja. Yod io Yod io dia milaza le herin'Andriamanitra afaka lazaina koa hoe le tanana namorona le tanana miaro Yod aloha zay. Avy eo dia misy an'le hoe le dikan'le indray dia hoe fiderana louange ao anatin'ny anaran'i Jesosy zay le Yehoshua zay Yod inona le Yod teo tanana dika inona le tanana puissance manomboka zany le Yod dia avy eo inona dikany fiderana ao anatin'ny anaran'i Jesosy dia misy fiderana ao anatin'le Yehoshua zany dia misy an'le fiderana manaraka eo rehefa avy eo dia misy an'le hoe hoavy io ndray dia endrika fatsika clou fatsika dia ao anatin'le teny ao zany ao ampovoany ao dia misy resaka hoe fatsika atao ina ny fatsika amatsiana dia natao ina zany io raha ao anatin'le hoe Yehoshua namatsiana ny tompo namatsiana anazy hoe efa voasoratra ao zany io hoe la croix miresaka an'le croix zany miresaka an'le hoe anavotana ny olona zany io ary io dia milaza an'le hoe hery fitsakanan'i Jesosy. Halleluja. Milaza le hery fitsakanan'i Jesosy hoe hoavy clou fatsika zany namatsiana anazy teo efa voasoratra ao anatin'le anarany zay azonao ve zany manaraka rehefa vita zay dia eo vao mipotra le anarana hoe le lettre hoe Chine le Chine mbola mandray amin'ny sofina fotsiny ho anareo fa ataontsika taratasy tia averintsika soratana tableau tia dia hitanareo zany ao anatin'le Chine dia milaza hoe nify milaza le fitiavan'Andriamanitra ihany koa zany milaza le fitiavan'Andriamanitra zany ao anatin'ny ao Genesis raha mandray notinareo Genesis 7:7 dia andininy fa 7:12 dia raha mandray noty ihany nareo dia ao amin'ny tonikira Solomona 9:9 maninona le tenena hoe le nify anafahany hitondrahana délivrance tanareo ny ohatra hoe ny alika kely ny alika rehefa miteraka ny zanany dia rehefa kely le zanany iny dia raha vao misy zavatra misy lozo eo na hoe tsy dia tena mety le toerana eo tsy trotron'le alika iny sanareo nahita le alika ny trotron'le zanany alainy amin'ny vavany iny raisiny amin'ny vavany iny dia hoentiny mandeha dia afindra ntsikelikely ohatray ianao matahotra sao dia maty hoe ty fa kakeriny le reniny le zanany fa izy rehefa mafeany hoe manana fitiavana an'le zanany izy dia kakeriny amin'ny vavany hoentiny mandeha mifindra zay le dao zay le Andriamanitra misitona dia nanalanao tao anatin'ny fahotana nanalanao tao anatin'le aizina. Halleluja. Nanafaka anao vao miteny an'io anarany io fotsy zany dia mandositra ny devoly ty misy heviny lehibe ao anatin'izay. Halleluja.
dia mbola mitoy le izy ao anatin'le any amin'ny farany dia misy an'le hoe ahinina. Ny ahinina dia milaza hoe maso ny famindrapon'Andriamanitra. Raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra tsisy nitoetra tetsika. Raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra tsisy tafiditra tany fanjakan'Andriamanitra tsika. Raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra tsy nahazo famelan-keloka tsika fa noho ny famindrapon'Andriamanitra io. Hitanao amin'izany le anarana Yehoshua zany hoe misy ao anatin'io tanana, misy ao anatin'io fiderana, misy ao anatin'io resaka fitiavana, dia misy ao anatin'io maso mijery. Dia rehefa tabatrao le izy Yehoshua, Andriamanitra ny mpamotsy, Yahweh ny mpamotsy. Le Yahweh mbola mijerentsika indray ao aorianao. Fa tena zay tena tiako tenenanareo hoe zay no mahatonga an'io anarana io rehefa miditra ao anatinao io, ilay tanana manafaka, ilay tanana mahery. Misy fideranan'i Jesosy ao anatinao. Matsapy ianao ny herin'ny azo fijaliana zay manafaka anao. Matsapy ianao an'ilay tanan'Andriamanitra, lay shinina zay miaro anao amin'ny avy rehetrarehetra, ary matsapy ianao misy maso famindrapo foana ao amin'Andriamanitra. Halleluja. Raha ohatra ianao mizarazara an'le tena hoe Jesosy tsy voazarazarana ohatra zany hoe inona moa le greka, inona moa le s, inona moa le j, satria tsy misy an'izay le izy. Azonareo ny lala marina dia maninona tahaka ny fipoakandro maraina miamazava mandra-tatao vonany andro. Zany misy fahalalana mila anananao, misy fahafantarana mila anananao. Fantatrao tsara ny mpamozinao, fantatrao tsara hoe zay le dikan'le anarana. Zay no natonga an'le hoe hitantely tsy hovaina antoaniny zany mihitsy. Halleluja. Fa hitantely dia tantely. Halleluja. Za tsy resaka ny hoe avy ny teny hoe Jesosy, avy ny teny hoe Yesosa tsy miditra amin'izany tsika. Fa ny famarinan'ny ten'Andriamanitra hoe misy hoe Yehoshua ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay ny anarany d'origine, zay ny anarany original, zay ny anarana mitondra an'le maizy azy rehetrarehetra teo averina kely. Inona moa le voalohany? Iôda. Inona dikan'le Iôda? Tanana milaza inona? Puissance. Halleluja. Avy eo inona le faharoa? He. Milaza inona le he? Louange. Fiderana ny amin'ny fanavotan'Andriamanitra tao amin'ny lay mpamotsika Yehoshua. Manaraka inona le ray? Oava. Inona ny endrikiny? Clou. Fatsika. Natao inona le fatsika? Namatsiana anazy teo amin'ny hazo fijaliana, mba hanananao fanavotana, mba hanananao famelan-keloka. Fa milaza ny herin'ny hazo fijaliana koa iny hoe voaompo teo koa ianao. Matiny amin'ny olona taloha, mitsangana fiainam-bavao, miova ny toe-tsaina, miova ny toe-po, miova ny fiainana ray manontolo. Halleluja. Ho avy zay clé, clou. Dia vita zay dia inona? Chine. Inona le Chine? Nify. Milaza inona zay? Fitiavana zay manala. Ten'Andriamanitra milaza amin'ny Kolosiana toko voalohany 1:12 hoe nanalantsika tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Halleluja. Tompona nafaka anao tao anatin'izay. Inona le farany? Inona? Dika inona iny? Maso. Maninona le maso? Maso mijery, maso misy famindrapo. Indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao. Zay anaran'izay nomena ny OCA tary amin'ny nomery 13 mba hidirany tany amin'ny tany Kanana, mba hitondra fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Ary izy no nitondra zanak'Israely niditra tao amin'ny tany Kanana rehefa maty Mosesy. Mosesy miresaka lalàna, OCA miresaka Joshua miresaka fahasoavana. Ary zay anaran'izay no hitondra anao any fanjakana lanitra iankora mino anao. Halleluja. Halleluja. Eto Jesosy androany. Lasa mitendray eo Jesosy. Tsy manameloka an'izay miteny Jesosy ianao. Tsy manameloka an'izay miteny Jesosy tsika. Le ao am-pony tena zava-dehibe koa. Fa misy miteny an'io fa mbola mijangajanga. Misy miteny an'io fa ao anatin'ny fahalotona. Misy miteny an'io fa anatin'ny firehareana sy ny fizahozahoana. Indray sao dia anaranao imolotra fotsiny. Fa Andriamanitra koa dia fanahy, ary zay vavaka amin'Andriamanitra dia vavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Io vavanao mola tsy miloka dia Andriamanitra efa mahita ny ao am-ponao ao. Io vavanao mola tsy miteny dia Andriamanitra efa mahita ny ao an-tsainao ao. Ary Andriamanitra manana zay hoe Andriamanitra dia fanahy. Tsy frantsay io na anglisy na ina fa Andriamanitra dia fanahy. Halleluja. Ny fanahy ve misy nationalité eto tany? Tsisy. Andriamanitra dia fanahy. Ary zay le fanahy zay hoe tena hoe miankohaka midera azy ianao. Fa raha miverintsika amin'le hoe nafototra hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena, mandray ny teny jiosy ianao, mandray ny teny hébreu ianao dia iny ny fahamarinana. Mila fantatrao zay, mila raisinao zay. Halleluja.
ampitsika rehetrarehetra teo raha mandray ny famonjena. Zaho miteny aminao fa betabe ny olona miova any amin'izay alehanao any, satria anao niova voalohany. Tsy mila miteny akory anao fa hitan'ny olona hoe niova. Tsy mila miteny akory anao fa hitan'ny olona tena lasa misy fiainana any anatinao, dia mahatonga ny olona ho resy lahatra ihany koa rehefa avy eo. Mahatonga ny olona ho resy lahatra ihany koa rehefa avy eo. Indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Androany mbola fotoanany, mbola fotoanany, mbola fotoanany. Zay ota rehetrarehetra miafinafina any, zay ota rehetrarehetra miafinafina any, hitondranao any amin'ny fahaverezana io, lazaiko anao zany. Hitondranao any amin'ny fahaverezana io, hitondranao any amin'ny fahaverezana io, hitondranao any amin'ny fahaverezana io. Fefa misy vahaolana amin'io. Tsy anao no manao azy fa ny tompony na vitana azy ho anao. Anjaranao ny mino, anjaranao ny miala. Tsara lavitra, tsara lavitra, tsara lavitra, tsara lavitra. Mihoatra ny zavatra mola fikikirizanao itao zao tontolo zao ny ao amin'ilay mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo, Yehoshua Mashiach. Iza tapa-kevitra mbola anara-dia azy. Halleluja. Iza tapa-kevitra mbola hiady ny ady tsara ny finoana, ary tena hoe joro amin'ny teny tsy misy klema. Amen. Halleluja. 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 Manimbatsemba ny anaran'io. Zay na tonga le problema be tany a Dego. Tenao mambara famarinana tenin'Andriamanitra. Ary nanimbatsemba ny anaran'io amin'ny asan'ny apôstôly. Fa ny rahana tsy ho tenenina fa mbola nijoro ny mpianatra. Ary io mitondra famonjena ao anatinao. Manomboka izao anao mandeha eny an-dalana, manomboka izao anao ao an-trano, manomboka izao any anaty fiara, naiza le anao dia ozy ianao hoe le anarana ambony noho ny anarana rehetra no atao anatiko. Le anarana ambony noho ny anarana rehetra no atao anatiko. Iza manana izay anaran'izay? Halleluja. Ohatra mbola vitsy. Sasy ny teny atsangano ny tanana. Io anarana io no ao anatinao. Inona ny atahoranao tsony? Dia volo mangovotra, mangovotra, mangovotra. Halleluja. Ny satanista taloha zay nanoratra boky avy eo nilaza ny sekret, fa voatononona ozy io anarana io tonga dia mirodana ny sezan'ny satana. Ary miteny aza miteniteny io anarana intsony ianao, aza miteniteny io anarana intsony ianao fa atahoranay io, tsy mety aminay io. Fa zatra teneniko anao eto tsy formule mazika koa akory a. Hoe tononona hono ty anarana ity dia atao ny fonao mihitsy mila miova. Halleluja. Ianao mihitsy mila mibebaka, ianao mihitsy mila mandray an Jesosy. Fa misy olona tia ny arovana fotsiny trano ny vitsy an Jesosy dia asiana an'ilay autocollant reny hoe mahery ny rano Jesosy. Misy olona manao taxi brosy dia mba hoe tonga an'ilay tômôbila tsy ho accidenté na tsy ho tafiana dia asiany fotsiny hoe mahery ny rano Jesosy. Ka izy ty atao formule loatra an'izany. Tsy resaka grigri nge ty resahana aminao ty, tsy resaka grigri ty resahana aminao ty, fa ianao manana fiainanao anatinao mihitsy. Halleluja. Ianao manana fiainana ao anatinao mihitsy, potika le fongalota ao anatinao, potika le tsy fahaizanao manao sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Ary tsy andevony ota zany tsony ianao, tsy andevony ota zany tsony ianao, tsy andevony ota zany tsony ianao, satria le mahery indrindra ao anatinao ny fahafatesana azy aresiny. Halleluja. Ny fahafatesana azy aresiny. Androany raiso izy.